zay mihira fihiram-baovao. Ny afatry Kristy notorina, eny mandra-piavinindra. Mitahora zay renao izavira, zay mihira fihiram-baovao. Ny afatry Kristy notorina, eny mandra-piavinindra.
kaunaku famanana hanga utumpu azuantuka ni fianaku Jaianao mitantana ni diaku
ten'Andriamanitra fototra amin'ny boky ny apokalipsia mitondra ilay lohahevitra lehibe hoe alpha sy omega. Fotoana sarobidy tokoa izao ialany ten'Andriamanitra koa ndao ifampiarapitsika amin'ny alalany ty sinany. Sanay ny teninao kufanay mba itoetrana irianay anovanay iretenay ka hampitrameno ny aipanay mba hampiray o tena mpianatra ndao ary iaraka ivavaka isika. Andriamanitra rainay izay ny an-danitra, ianao lay hatrizay ary mandrakizay. Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy anay, lay hatramo voalohany, ary ianao lay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Ianao ihany koa lay voalaza fa alpha sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. Ianao lay Andriamanitra tsy to. Misaotra anao zahay, raha mbola menao tombontsoa amin'ity andro anio ity, afaka mandray ny teninao. Manana tena ho ambara aminay ianao Jesosy, ary tsy iza fa ianao mihitsy lay teny, ary ianao lay teny zay tao amin'Andriamanitra, ianao lay teny zay tany amin'ny voalohany, ary ianao lay teny zay tonga nofoka nonona taminay mba hahazahoanay fiainana mandrakizay. Raha andray ny teninao zahay kehitriny, sokafo ny fony tsiraray avy. Ary aoka ny teninao hitoetra ty anatinay ka hanome fiainana ho anay tokoa ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonanay zavavavaka izany. Amen. Andeha hanao famerenana fohitsika mikasika ny omaly, ny andro voalohany. Zay andro nanomboantsika zao fandiniana ny ten'Andriamanitra izao mifototra amin'ny boky ny apokalipsia, mitondra lay lohahevitra hoe alpha sy omega. Dia hitantsika omaly ao amin'ny apokalipsia toko voalohany ny andiny voalohany. Lay teny Jesosy Kristy lay teny de milaza izy hoe ny fanambarany Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony. Fanambarany Jesosy Kristy. Rehefa nanazava fohifohitsika omaly makasika an'le hoe apokalipsia, dia nahita isika sy nafantatra fa dika le hoe apokalipsia dia fanesorana sarina, fanalana ny sarina, dika le apokalipsia. Dia ny zavatra mifantatsika zay to amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra fa tsy zavatra miforonina hoe inona kay le zavatra zay fantarina, inona le zavatra sarina zay mila fantarina. Naka ohatritsika omaly ohatra ny amin'ny volana anankiray zay misarona, dia esorina ny saron'ilay volana mba hafantarana ny ao anatiny ao. De hitatsika fa ny fahadiso-kevitra indraindray dia rehefa mandinika ny boky ny apokalipsia zay tsina fa fanalana sarona, dia zavatra ny hita ao anatin'ilay volana, biby ny hita ao anatin'ilay volana, biby, drakona, sisa. Kanefa ten'Andriamanitra de mazava tsara io apokalipsia toko voalohany andiny voalohany. De ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe fanambarany Jesosy Kristy. Fanambarany Jesosy Kristy. Jesosy Kristy no ambara amin'ny boky ny apokalipsia. Jesosy Kristy no aseho ao amin'ny boky ny apokalipsia. Ary hitatsika omaly fa misy filazana maro zay ilazana sy anehoana Jesosy ao amin'ny baiboly manontolo. Misy 700 nisany, kanefa 500 amin'ireo dia ao amin'ny boky ny apokalipsia no ahitana azy. Dikan'izany de zao ny boky ny apokalipsia zany no manambara betsaka